Alina no ansoina tokatranontsika mandroso ohatra tokatranontsika ny ambassadeur-ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoa tsika androany ny larana fa 10 no fampianarantsika androany ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jésus zany. Androantsika no anaporofona an'izay miarahaba antsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'ity anio ity indray mampandroso an'izao fampianarana izao. Miarahaba antsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com. Miarahaba antsika rehetrarehetra ny ambassadeur-ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokatranontsika ny amin'izao fotoan'izao ary anaporofana izay fampianarana izay indray ny tena koa dia faly miarahaba antsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur-ny Osoa Siady no mandroso tokatranontsika indray ny amin'izao fotoan'izao manona ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako ny fampianarana moa dia ny larana fa 10 fampianarantsika androany. Efa maro dia maro ny nareo avy any am-pianaranomasina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana ihany koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa. Ho antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahitsika fa efa mandre. Fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba ahafahanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko eto ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany. Ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao. Dia anjaranareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azo natolotra dia anjaranareo misafidy. Mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola hiandrasana natao aloha ny fandaminana araka izay mampety azy. Fa ho antsika rehetra zany izay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny veriky tsara amin'ny teny sinoa zany, amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany. Dia zany ny fanomboana fa roso avy hatransika amin'ny fampianarana zany. Larana fa 10 fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany. Inona mahadiso anazy? Mazava be mihitsy fa izay niaraka tamin'i Jesosy maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo izay niaraka taminy. Ary samy milaza fa tsy misy afaka amin'ny fahotana. Ary tsy Jesosy irery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra izay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka amin'ny fahotana. Na ny Andriamanitra natsoa ny Arabo, ny Andriamanitra natsoa ny Aroa, ny Sinoa zafady, ny Andriamanitra natsoa ny Indiana dia samy tsisy na afaka amin'ny fahotana na haray aza. Mitovy daholo zany ireo fa ilay nitsindriana fotsiny androany ilay hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany. Ka na ny hoe baiboly zay zany mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra ankoatra ny Yaosoa dia diso daholo. Fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe nanino anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny. Fa androany kotsiny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy? Valiny. Izay olona valiny voalohany afaka mametraka fanontaniana reo ariana zao fampianarana zao satria androany tsika dia hianaraka fampianarana maromaro dia araka izay viteto zany. Efa izay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana dia andeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny henonana reo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjaranareo misafidy ao anatin'io ina hoe
youtube io zany ao anatin'ny sita hoe Yahosoa radio tv Yahosoa tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe Yahosoa tv ao anatin'ny youtube tapenao zany de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy zay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'ilay Andriamanitra tena tebe anareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao ka ny filazanareo rehetrarehetra fa mpanota de midika fa tsy miaraka am'ilay tena mpamorona anareo nareo satria raha niaraka tamin'ilay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dikan'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany ary zay mihitsy ny anaporofotsika fa tsy izy io Jesosy io na io izy io na Jizasy ny maro samihafa tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny hatsy-fijaliana zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra metsika ny teny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa miteny gasy moa namakeko anazy ato fa satria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafany aloha zay voalazan'ny soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsiny io zay ny voalazan'ny soratra masina aloha ka zay miaraka am' Jesosy nefa ny sy Jezus mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao ovakitsika ara ny boky nisy atoko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo tsika sady mandika teny milamina ny mpandika teny indro ny tanany ava tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy mazava-be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka mpanao meloka zany any hoe mpanota zany ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy ny tavany de jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota tsy nisy ny aina nge zany nareo no ny amy ten'Andriamanitra io mahitsy be mihitsy le teny tsy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io ary ianao tsy afaka manao force anazy hoe mihaino izy rangaha valy non tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy ho terenao am'zany izy satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha amaly anazy araka ny ten'Andriamanitra re bokin'ny Romana eo vakitsikely zay bokin'ny Romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny amaly am'izay namorona hoe ino ny ty ataonao oke vakitsika zay teny zay Romana toko 7 raha ohatra ny ka dadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy izy vakitsy zay efatsika kely le hoe tsy nizahatra ny foronona ve andeha amaly azy iza misy zay Romana toko 7 andininy faharoapolo Romana toko 7 andininy faharoapolo faharoapolo de andao fakitsika kely atiny soratra masina zay teny zay Romana toko 7 andininy faharoapolo fakitsika andininy sy ny zay toyny ihany manoko andininy faharoapolo tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra misy mamaly anazy zany ianao fa izy ianao misy mamaly anazy zany ny dikan'io teny io izy zavatra noforonona va anao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao ianao zany noforonona de tsy afaka miteny an'lay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao de hoe ahoana zany nataonao ohatran'izao tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manmetsiny ny mpamorona na mety anyme teny zatra mifanohitra aminazy fa rehefa nyteny izy de ny anjaranao manginona ny vavanao zay ny fahamarinana
fermer la bouche de katoavy ny teniny zay tokony ho izy zay de toy atsika ny teny ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanymanga satria motsy misy matsy le atao hoe tanymanga zany de iny hoe tany ditra ozy ny malagasy de io tanymanga io na tany ditra io nalaina de anamboarana vilany anamboarana sary l'olona sary zay mahafinaritra anazy io de volavolaina ka zay mety eo de zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy fa rehefa nyteneniny de tsy maintsy tanteraka zay de le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina fa rehefa nyteny de tsy misy tanteraka zay de ny voalazan'zay any amin'ny bokyny nomeria any misy an'zay fa tsy zasy hoe jevatsika etsy bokyny nomeria ohatsika zay manaraka sotra masina moa zany de manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana am'izay nrehetra rehefa mihina zao teny zao. Numéria 23-19 mivakitsika zany numéro 23-19 ny momba an'io Andriamanitra io na ny qualitén'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha mary an'io Andriamanitra io am'izay teneniny. Numéria 23-19 no vakitsika zany. Numéro 23-19 zany Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy miheno mpanota de tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangafa zay vahoaka be ty ve de tsy hoenony rehefa miteny izy za tsy miheno mpanota de tena tsy mihainanao izy nydikan'izay satria ianao mpanota na zanak'olombelona ka anenina zany hoe tsy mety manenina am'izay nytenenina izy fa rehefa nyteny izy zany de tsy maintsy miatry ny teniny iny moa efa lazaka izy ka tsy nefainy zany hoe raha vao zatra ny teneniny de tsy maintsy vitainy dikan'izay na efa niteny izy ka tsy nitoviny any hoe nytanterahany zany hoe raha ohatrany izy ka nyteneny koa de sady ny tanterahany no ny fitainy tsy miova miteny izy zany ny dikan'izay no zany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany rangah zay re tiako tenenina matsy hoe foanao anatin'ny sainao zany de reto daholo raha ny tenina ambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azovainao zany teniny zany ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io fa rehefa nyteny hoe za tsy mihaino mpanota de tsy mihaino anao izy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapony mihaino iny zany hoe raha mpanota zany ianao de tsy mihaino anao mihitsy n'io Andriamanitra io fa tadidiko zay fa ny azy ny ianao de le manao sitrapony ihany lay tsy mandika ny teniny le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika an'ilay zana malala Iosoa ho avy eo moa tsika ny tena izy iza zany le tsy mpanota de ho tserevantsika eny izy aizany mahatonga anao tsy mpanota de ho hitantsika eny izy fa eto zany ny olona enon'Andriamanitra vavaka de ny tsy mpanota satria ny mpanota de tsy mihaino izy ary zay ny proof fa ianareo mpanota io zany de tsy niaraka taminareo Andriamanitra ianareo zay miandro Jesosy anefa mpanota na Jesoa de fanaporofona zany fa tsy mihaino anareo mihitsy ny Andriamanitra dikazao reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy mihaino anareo zany eo ary raha misy zay mihaino anareo de ny devolo ny mihaino anareo fa raha le Andriamanitra marina de fa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino ny mpanota mariako moa fa afaka mandefa fantaina daholo tsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any ihany koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty de fa azotsika rehefa daholo zany zay moa no mahatonga anazay mivantana raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa tsika ny faritra be deabe moa ny any faritra Brezila any tena ninona apiditra ny fandray tamitsika eto zany zay moa tena tadidiko tsara zay satria fa misy amin'arivo maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao de misy maromaro misy any Allemagne misy any Canada misy any France misy be deabe de zay no tonga ny hoe rehefa misy fantena telo apetraka de occasion mihitsy ny androany ny afanareo mametraka fanontaniana amin'ny ambassadeur-n'ny Iosoa Ziadia mba ho tonga ho any amin'ny tena
ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao a dia amonjy ny fananareo fa tsy nofonareo tadio fa ity nofonareo ty de miverina vovoka io ka tsy tonga amonjy ny nofonareo za zavatra vovoka ve vonjena tsony fa ny atongavaka eto a dia amonjy an'le fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitra ny lanitra ho any amin'ny dada Maria vasy ilay tena mpamonjy anareo a Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany eto nefa tendriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany a apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota amin'ny mampanota anareo tsy azonareo hovana ntsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota iza zany le niaino anareo fa raha Andriamanitra miteny fa izy tsy miaino de valiny de voly io ny aino anareo io raha nanao fahagaganareo de voly nanao an'io raha ninona nanao fanasitranareo de voly nanao an'io zay rehetra nataonareo de voly nanao an'io satria ro ten'Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy de mpandika lalàna de zao ny volazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tesonianina faharoa Tesonianina faharoa no amin'le fahagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito a ka hatramin'ny fahafolo ianao nge ty teny Yahosoa mikasika reo mpanao fahagagana rehetra io hoe mivavaka de manao fahagagana io hoe tiany ianareo ty rehefa mpanota anareo de tiany niaraka taminareo ianao tsara ny teny Tesonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miafina zany hoe misy zava-miafina efa miasa sady zany de ny tsy fankatoavan-dalàna ino nefa nio tsy fankatoavan-dalàna io a le fanoerana ny teny Yahosoa de lasa mpanota ianao rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra maro ianao de mpanota de io nareo milaza fa mpanota io a de tsy misy afaka amin'ny fahotana ary ka nareo mpanota ianao toe mpandika ny teny Yahosoa ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra de mpanota de zay ny proof fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna zay de zao ary le izy kanefa mandra-panesitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia seho ary le tena mpandika lalàna le atao hoe mpandika lalàna zany de mpandika ny teny Yahosoa ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra de ho levon'ny Yahosoa tompo ny fofonay ny vavany zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo ny fofonay ny vavany ary ny atao hoe mpandika lalàna de efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotany nefa ianao miaraka amin'i Jesosy hatrany de tsisy afaka ny fahotana za zao de direkta be zany valiteny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy zay tsy mafaka ny fahotana de mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao a de ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo ny fofony ny vavany ianao ary ho foanany ny fisehon'ny fiheviany zany ianao zay milaza fa mpanota io zany a de miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofonay ny vavany ianao ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiheviany any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao a zany de ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany de hoe ny andiny fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fahagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay de tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy a Andriamanitra mpanota ianao nge ny teniny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana zany hoe ny fiavin'io Andriamanitra tsy izinao io zany a de araka ny fiasan'ny Satana na ianao le milaza fa mpanao fahagagana io eny hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly fa amitana io mody manao fahagagana ianao nefa devoly miara-miasa aminao io profony zany ianao olona tsy afaka ny fahotana fa mpanota miaraka amin'le Jesosy a na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io international mihitsy miara-miteny an'izany fa mpanota ahoana mo ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa de falainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy de mpanota de manao fahagagana zareo de io zany ten'Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana reo amin'ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io Andriamanitra mpanota nge ny nampanao an'io dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra tsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly mato mpanota nareo rehefa niaraka taminy moa dia mpanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitranana mandainga avy any amin'ny devoly zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy miheno mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay very zao daholony ka ny defoan'ilay jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy ohatra ny ambasadeur ny sampo teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io de tsy mpanota intsony de mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa milololantinao de tsy maintsy lena mandeha tany ianao de tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo zany no mahaverena tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao zay no mahatonga n'izay ady amin'ny teny hoe mba ianoe am'izay le tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota de ho levoniny ary reo mpanota reo ny tena famantarana mena anazy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy zareo ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy le fahagagana fa ianao fatoran'ny devoly eo rinan'iny zay na tonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona ny fahotana ny fahagaganana ny fanasitranana tena marina de mitarika olona tsy hanota intsony orinan'izay fa raha ohatrany izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana de volona nomenao an'iny ny famantarana fahagaganana fanasitranana azonao de avy any amin'ny devoly raha toka ny rezultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana de niteraka mbola natonga nao mpanota zany hoe vomenao lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana de zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demonia zay de lazaonanao zany so anao aminazy hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitrana tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy azany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra mety ary ny aty amin'ny ehosoa le tena marina zay no maha ehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny ehosoa miaraka am'izay aty de le amonjy ny fananao mba meteza vonjena ny fananao zay ny mission zay ady hoe hovonjena ny fananao ohatry rehefa tsinirera ny tenin'andriamanitra hoe ao amin'ny bokyny korintiana de milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanitra zany ianao any am'le misy any dada iava no nge vakitsika anay zay tenin'andriamanitra zay araka bokyny korintiana voalohany korintiana voalohany de ny toko voalohany andin'ny fa adray diso ty teniko ty askely efa diso korintiana voalohany toko fahenina ele izy efa diso kely toko sy andinymeko anareo teo varina be koa toko fahenina andin'ny fasivy vakitsika mianaran'ny ahosoa vakitsika ty de samy falifaly dolo mianao an'le tenin'andriamanitra mamonjy anao falifaly daholy andre misy tezitety zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy ntsika rehetrarehetra zay fanandena izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina de tsy andova ny fanjakan'andriamanitra novinoviny tsy ho any amin'ny lanitrylanitra zany ianao tsy ho any amin'ny lanitrylanitra misy an'io andriamanitra ray any moko ny tena misy anazy any any lanitrylanitra io donc avakitsika zay lanitrylanitra zay satria mety gaga nareo lanitrylanitra izy zany moka kely ten'andriamanitra vetivetiky tsika mbola ikarako azay vetivety kely lanitry ny lanitra aiza ngamba misy an'izay miandrika vetivety kely o teknisiana fa ijeren'zay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lanitrylanitra de hoe aiza ary zany lanitrylanitra zany any ny tena misy an'io andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo io lanitra amboninareo de volony ao de reo le mpanao voyage astral ny olombelona ny miaraka mivezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao odiratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le tena amitsika fa ny lanitrylanitra misy atsika de any amin'ny lanitrylanitra ny tena misy azy vakitsika eo amin'ny Deutéronomie toko fahafolo andiny fefatra ambiny folo eto le hitanareo lanitrylanitra zany Deutéronomie toko fahafolo andin'ny fefatra ambiny folo indro any ava andriamanitra ao ny lanitrylanitra ny lanitra sy ny lanitrylanitra ary ny tany mba am'izay rehetra eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo
de misy koa ny lanitrylanitra ny ava ary ny tanjy rehetra mbaniny eo aminy misy zany io lanitrylanitra io ianaretsika jery toko sy andinana akaiky indray zany ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika indray zay ho voninatr'andriamanitra zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo hoe ny andriamanitra tompony zay aty de tsy mbo milanitra ambony io izy no mipetraka fa any amin'ny lanitrylanitra izy no any no mipetraka zay no atao hoe iayavasy ahosoa mbola ampianariko atsika dolo moa zany efa nomeko atsika any izy fa mbola veriko tsara ny fampianarana manaraka mikasika an'io andriamanitra io zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo andriamanitra ve de onny ety an-tany tokoa tsy misy andriamanitra mony ety zany mantsy zay ny tena marina he ny lanitrylanitra aza tsy omby anao ko maika ve fa ity trano nataoko ity ny lanitrylanitra zany satria any io dada iavany io mipetraka any am'izany lanitrylanitra zany izy no mipetraka any amy ciel des cieux zany mazafatsara ngamazay amitsika etrarehetra zany ka le andriamanitra toriny ziady aminareo de tsy le andriamanitra eo ambony eo zany fa le any amin'ny lanitrylanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga ny loviny mihitsiny izy zay zany ny fanambarany amitsika hoe tena misy ny lanitrylanitra ngamany efa ampy angama zay ny tena marina zay ka lovakitsika amin'ny Nehemia toko fasivy andiny fahenina mbola mikasika am'izay lanitrylanitra zay any Nehemia toko fasivy andiny fahenina ianao de ianao rery any no iava ianao no nanao ny lanitra de ny lanitrylanitra mba misy rehetra any aminy ny nanamboatra n'io lanitrylanitra io zany de io iava io le andriamanitra ray zay tena tompony fahazavana lehibe ary tena tompony zany atao hoe fahefana hoe masina any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faratsiana mahay mitoetra ho aminy eo fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny azavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloana eo zay ny atao hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zatra ratsy mahazo manakaiky anazy zany ny atao hoe atsarany io andriamanitra lehibe io ary ny toerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe voninahitra ho anazy manaka zay voninahitra anao dada malalaka iava ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitrylanitra mihitsy ny mpanota zany de iverentsika am'izay le tena andriamanitra te Korintiana voalohany toko fahenina araky ny efa nampianariko atsika teo Korintiana voalohany toko fahenina de andininy sivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany ovakitsika aminarany eo soa Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina zany hoe mametraka fantena zany tandriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara ohatrany affirmation moa zany le izy fanazavany hoe tena marina be ty teny ty nga anao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina de tsy mba andovan'ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy ho any amin'ny lanitrylanitra zany ianao aza mety ho fitahana mihitsy nareo zany eto zany le teny ty hoe aza manaiky ho fitahana ianao fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina zany reto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny de tsy mahazo ny mandovan'ny fanjakan'andriamanitra le hoe lanitrylanitra moa zany mazava azy ka ianao zay mpanota io zany de efa manometeny anao fa ianao tsy ho any amin'ny lanitrylanitra zany fa za mety fitahany ianao ary zay no mahasamafy lay osoatoriny ziady zay miaraka aminay de mazava azy fa tsy mpanota intsony lozika be zany fa zay niaraka amin' Jesosy kosa de mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany ny misy mpivavaka efa 2 arivo atao amin'ny fanjakana masina eto Madagasikara efa ampitombo nisy nareo ny ampidan-dranomasina zao rehefa mikisakany misy zao ny teny Eosoa zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be ny amin'ny YouTube io sy ny be deabe ny zatra fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery de efa miteny aminareo za hoe mitodika makany aminareo koa famonjena maiza miaino am'izay nareo zao ny ahafantaranareo le andriamanitra tena izy tsy miha-manao teny tso zay miaraka aminy satria lay mpanota tsy mahazo makany amin'ny lanitrylanitra zany efa samy mandinika tsara ny dika zao
mafitsika ny tenin'andriamanitra araka nyvoalaza ny bokiny apokalipsy indray za toko faraiky ambyroapolo andin'ny fafito ambyroapolo andonge vakitsika ndray tya apokalipsy 21-27 vola tenin'le zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra ao ny bokyny fiainana zay ny zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra ao zay ny tenin'andriamanitra eto a zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa nivaly teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloika an'izany hoe zay ngefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota indray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsy anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany ny mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe iahosoano anarany zao mantsy nytenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny ivaty eto am'izay tsika de ijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany mihery metsika dolo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny elona jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny elona jesoa ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety anao fa zay ady tonga hamonjy anao hamonjy ny fananao ny dianay fa tsy hamonjy nyity nofonao ty ity efa nylazayny dada iavany ary nambarany mihitsiny fa efa naverinao vovoka io a vovoka io ka miverinao vovoka ka tsy tonga hamonjy nyity nofonao ty zay fa ilay fanazy ny menanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy no menanao namboarina taminy alan'ny fanahy ianao zany sy ny aina ary ny nofonao ianao zany de namboarina tam'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sinaina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina kaikako meko anao a hoe rehefa maty anao a de makany amin'andriamanitra le fananao de iny le hotsaraina iny zay na tonga ny aoso am'teny hoe hotsaraina ny fanahanao donke avakitsika na ten'andriamanitra any am bokyny mpitoryteny a toko faharoambin'ny folo a andiny fafito ijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika any am'izay mpitoryteny toko faharoambin'ny folo a de ny andin'ny fafito zany na hoe eklesiastika zany amy teny frantsay amy teny sinoa moa zany de makaroka anazy io le hoe mpandika tenina dika zay amy teny sinoa fa zany tena tsy mahay an'izany aloha rahateo e de vakitsika mpitoryteny toko faharoambin'ny folo andin'ny fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miverinao ny tany ty vovoka anao ty le vatana anao io zay no mahatonga ndray zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy le fananao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanimena iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany soatra masina zany zay ny izay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy anao de ho tsipy makany amin'ny elo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donke efa kitsika ten'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donke jerevatsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka any anam-pitan-dranomasina de ndaso ary vakitsika ry amy bokyny izy moa zany jerevatsika nyty ao am' jaona toko fadimy andiny fafito ambyroapolo raha vakitsika zany jaona 5-27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matonga reo tsipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatany any amin'ny elo any fa matoy anao natsipy any amin'ny elo a de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndeo tsika vakitsika ndray ten'andriamanitra le am'bokyny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray aleo jerevako ato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany so de diso le tiany tsy maintsy miverina kely teny soratra masina aloha ny ambassadeur-ny Josuin apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo no vakitsika zany apokalipsy 20:11 noko any 11 eto zany de miteny hoe misy anie ny fitsarany ka rehefa voatsara ianao de tsipany amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena marina koa ny anao zany teny zany apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny misy lay mipetraka zany eo amboniny teo ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy itoerany intsony fa nisy ina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo na seza fiandrianana nitsangana teo na seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de reo maty zany natao nitsangana teo na seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy mikasika anao de hovelarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tefa goavana be zany am'lanitry ny lanitra any fa ty mo sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ty teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara anao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afarimy rehetra apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika ndray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de amindiny fa 10:20 apokalipsy aloha 20:15 aloha vakitsika aloha 20:15 ary raha nisy tsy hita tao voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe rehefa tsy hita tao anatin'ny boky nle mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipitany farimy rehetra afo izy alefa any farimy rehetra afo ianao any afitsolo faramandrakizay mely ianao ka manoro revitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofo ty nge miraraka mivovoka hoe fa itsyanao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamono anao ty nofonao ty io le mampanotanao fa le teneanao le miverina amin'Andriamanitra de le fanahy zay avy any io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny Josuin io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatana anao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy ny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina am'ty izy any efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahinao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azao ary tena meteza ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay zay doka vakitsika any koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 nefa vakitsika jereo nge ny rehefa tsy mino an'izao famarina zao anao de tsipany afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamon'olona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy rehefa tsy mety nibebaka zany nareo nanatona ny Josuin de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'Andriamanitra io ka manoro-hevitra zay ady aho hoe tsy misangy io Andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io tena io de ny mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy ianao misy olo amiteny hoe tsy misy an'izany farimy rehetra afo zany aza miteny an'izany ianao donge vakitsika ny teny Andriamanitra ty boky ny apokalipsy ety reo ka retsika kely any amin'ny apokalipsy firy nga amin'ny 14 nga amin'ny zay safi tsy tadidiko tsara aiza misy ny teny Andriamanitra iny hoe ary nisy etraky ny fijaliny
zay apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo a andin'ny fafiry zany ty andin'ny fasivy novakitsika apokalipsy 14 zany hoe novakitsika aminarany Yehosoa oke vakitsika tsara ty hoe hoanareo miteny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao kanao kosa ngeny ty aditsako anao tsy ampijaliany de bary amin'ny sisa de tsy ampijaliany ianao rehefa tsy bebeka ianao de vonoiny ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohanany bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andrina amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divainy fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro any zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jereo tsara ho an'io zay nanohitra an'Andriamanitra zany ty manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanota ka rehefa mpanota tsy mety mialo anao de tsipy eo anatin'ny farimy rehetra hafa eo anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatreny anjely masina sy eo anatreny ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraika ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana bibidia sy ny sary efa am'izay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka iza zany ny miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didy folo resaka didy folo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didy folo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika maro moa zay teknisianno tsy tadidiko izy fa nampianarina zay tsika nampianarina numéro finy numéro 2 nga maniny hoe raha va ny didy folo azy mitandra mino mitsipy makany amin'ny elo 2 sy 3 nga maniny zay tsy tadidiko teo izay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didy folo ianao de mpanota itsipy any amila anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao any hoe mbola tazominao ho any amila anao zay reo le ho any amin'ny elo ary mandrosia anao fa tsy maintsy makany ianao ane zay rehefa tenenina fa zay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray azy ary rehefa mpanota de mazava ny soatra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatony n'Andriamanitra ianao sa tsy anatony lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony natao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony natao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe ary ty teny ty jaona toko 5 andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay le teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tsy eto ambony tany afa-tsy ny ambasadeur-ny Osoarery ihany zany natonga ny olona misy malahelo be mena inany hoe raha fa ny didy folo de izy indray no mitabataba indraindray a hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanapony fona ino moa nytenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io e fa ny nomenana io de ny Israely rery ihany ny Israely ihany ka inona moa nidiranao Afrikana Amerikana Frantsay Anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza ny teny hoe midira ao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny démonie reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entinareo amin'ny hafa firenena mbola nentinareo raha ty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanota anao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zay na toe ny fampianarana voalohany meko anareo a de miala amin'ny didy folo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didy folo zareo moa zany mbola mahena eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetehana no ny rahana eo za tonga ety io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa ato kianjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa ato amin'ny kianjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty a de ho izy taminy ino rehefa sitrany ianao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io de zao ny teneniny hoe aza manota intsony
izay zany ny tena toetra n'lay toeka Josoa miteny am'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Josoa de miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Josoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anaraka na teo ambasadorany Josoa satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto ndray ty teny ty de anao nga avy aiza anao de za avy any aminay za aiza ny any aminareo any aminay mbola tsy hitanao ary tsisy afaka makany fa zay ihany ny afaka makany ary afaka makaty ary iverina ny any zay ny zay fa mbola resantsika do zany fa matoa mihitsy ny fanafana ny fahotana de olona tsy avy eto aminareo ntsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota henon'Andriamanitra vao hitatsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota ka raha mpanota koa ny ambasadorany Josoa tonga ety aminareo de tsy meno anako izy dikany zay fa matoa ny ambasadorany Josoa tonga ety aminareo de tsy mpanota intsony zany hoe ziady zany tsy mpanota zany tsy mbola nandalovana fahotana zany ary tsy ny ary tsisy kianino amin'lay eo anatrely naniraka azy izy zay le izay satria hoe aza manota intsony izay le teny eo Andriamanitra marina io ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko efa roa arivo eo ny zanak'Andriamanitra ty Madagasikara efa tonga am'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany tsony mbola venareo ny témoignage na ny fijona vavolombelona tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany tsony ny olonato satria mbola naveriny Josoa fandroana izy de ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo mitsika de jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Josoa zay ndray ny fampianarana rehefa avy eo inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny eo amin'ny Josoa inona ny antony ho jerevantsika ndray zay ny fantena resin'ny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany de ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 zany dikan'izay zafatindrindra Jaona 5 ho atsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka atsika zany andininy fa 2:10 Jaona 8:11 ino tsara ndray nge ny teny Josoa tamin'ny teny faharoa nomeny Josoa le olona niaraka taminy zay ny eo amrehetra zany de nomeny an'ity teny ty ndray ary io izy tamindra vehivavy tsy misy tomboka satria vehivavy tratra ny jangajanga ty hita ity lo avaka tsy olona andininy 10 mihitsiny aleo fa tsy manino fa mety io de hoy Josoa taminy iza koa raha vehivavy de tsy manameloka anao satria vehivavy io resany io le vehivavy ny jangajanga zany mandehana aza ary am'izao sisa zao kosa aza manota intsony tena nitsindrina mafy mihitsy raha hitanao amin'io televizion le hoe aza manota intsony zay ny voalaza soatra masina mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony mazavabe zany soatra masina amitsika rehetra zay mijery ny tokantrano efa misy mpandika teny moa zany le teny anglisy ny français ary ny teny rosiana azafady sy sinoa de samitsika manaraka an'le teny fa mazavabe mihitsy le teny le zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony zany teny zany le teo tsy azo angalarina satria anao nge tsy hiala am'izany hoe manota zany ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Josoa rery any ny misy raha toe tsy mahay manota zany tsony azay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io raha mahainao ty fampianarana etiny ziadiady ina de tsy azo angalarina io ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra n'za de ve ty atany tahaka anareo de mitovy ihany nataotsika rehetra samy miara-nitory an' Jesosy na Jesoa de samy mpanota daholo zavatra marina zaniko iny Jesosy Jesoa iny na mpanota olona iny ka raha ohatra n'za ve ty atany oatra anareo de mpanota oatra anareo koa ny rezultat nitoriko tao fa za ziady aza matoa tsy mpanota oatra anareo tsy avety aminareo izy nydikan'izay ho azavaiko daholo zany sara zany oriana kely eo fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny de anao hoe mamantatra eo Andriamanitra tsy miheno mpanota ka mba mielasy mandosira atao mitoerana io ianao io Andriamanitra tompolo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy saina manipolany amin'ny eny io mpamita-bahoaka mihitsy io anao tefa ny fitany fotoana ny amonjina anao zao de mahaizy anao mandanjalanja ny lalakalenao vonjeo ny fanahanao zay hitatsika zany le te Andriamanitra ity aza manota intsony zay le Josoa zay zany mahatonga ny Josoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy ary vavolombelona zany Josoa zany zany zay adia zany
hitanareo tsara zay nanao fety narefa tamin'ny video to efa hitanareo iny a iny reo na to hoe zanak'andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ary zay ny entsonatsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny zay ady azy nandreny fampianarana nisy olona teo amin'ny 5 million maherinareo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo za maniraka hoe aza mitazana intso fa tena jireo misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 million nga 160 000 vues nareo nijery am'le fandarana hita daholo reny ny etsoko hoe mba jirevo le fampianarana fa za tao mandalo fotsiny ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 angambany zao ny abonné amin'ny sitany Eosoa aza manao abonnement fotsiny tahaka an'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao mba avonjeo le fanahy tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy izy ady aho hoe mba avonjeo le fanahy aza mena fitoerana tsy olona le devolo manipy anareo any amiely de io andriamanitra tsy izy niaraka taminareo na iza ny andriamanitra tomponareo tany ny anarany de nampanota anareo rehetrarehetra tsisy izy ireo tonga zay ady amonjen'le fanahnareo ny fanahnareo no vonjenay hovonjeko metezi nareo vonjena fa ny mpanota nge tena makany amiely ho any farimy rehetra hafa ngenareo zay ve nirinareo ten'andriamanitra tsy azo ivalozana anio mbola betsaka ny zatra resako eto fa izao kosiny tena mba vonjeo aingana ny fananao fa raha maty am'izao nge ho ay ianao de any amin'ny elo raha maty am'izao nge ianao de ho any amin'ny farimy rehetra hafa sy ny solofany any afarany matinio zany samia mandinika tsika rehetrarehetra jereo tsara ny bokin'ny apôstôly raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izanay hoe jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amio andriamanitra iny ka tsy mahay manota intsony jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 andininy 5 sy ny 9 zany reo ino tsika ty fa ireo mpanota reo kosa de avy any amin'ny devoly ho jerevatsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontanianareo fa ho valiko le fanontanianareo rehefa avy eo jaona voalohany toko 7 andininy 5 ary fantatrareo fa Yahosoa no naseho anaisitra ny ota izy moka le izy eto tsisa fa Yahosoa ary tsy mba misy ota ho aminy manaisitra ny ota mihitsy ny izy zany ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amio andriamanitra io zany ka hoe mpanota fa raha vao mpanota ianao de roan'io andriamanitra io nge ianao tsy mety miaraka aminao zany ange izy halany ary ianao oatsipiny farimy rehetra hafa azy ianao ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Yahosoa kosa ianao de izy no seho anaisitra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevi tsara io tsy misy ota intsony zay ho aminy ao ianao nge zany teneniny zany de inona zao mampisalasanao tsy anatona ny Yahosoa am'izay inona ny antony avinavina ve aza manao an'izany avinavina zantsony andao manapa-kevitra anatona ny Yahosoa ianao satria zao ny zatra nataony zao sambatra be nge ny olona afaka nyfahotany laza ekonomisa fa tsy ny vola sy ny arena ny mahasambatra iza mono tsy manana an'izany ianao mahenao an'io zao mety mpanan-karena tena milliardaire ny dollara mihitsy ianao tena iondananao mihitsy ny volanao any amin'ny banky anao ny fitenenana hoe tena miondam-bola ao anatin'ny tranonao anao fa iza milaza fa manam-piadanana ianao iza milaza fa manana fitsarany ianao iza milaza fa milaminy ianao ianao misy ny arany tena feny fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amin'ny devoly mihitsiny tonga eto zay ady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa andao hiaraka amin'ny Yahosoa fa izany le tena andriamanitra nanamboatra anao ary zany natonga azy nanaiky ny atony atao amin'ny azy fijaliana ary zay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao ary zay raha zay no nalatsaka de atonga anao tsy anota intsony zay ny tena izy fa raha mbola mpanota tokoa inge anao raha izy nandatsaka ny rany matymaty fahatany ny zanak'andriamanitra iny efa fantatra fa ho mpanota ihany anao resultat ina ny idinako nakety raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za le problème nefany nina tonga namba ho akety le olona mpanota ka mila vonjena de ny solution izy le andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy an'ireo ary ianao satria tianao reo de tsy maintsy maty ianao de zay vovovonjy reo de afaka mifahotany reo de tsy manota intsony reo de raha nidina tokoa ve za de nanaiky aho ho faty nefa rehefa aveonay mbola miverina mpanota ihany reo olona reo ka tsy maty antoka ve le fandehanako nakety tsy matymaty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'zay zay ny azoko anoarana anazy aminareo
ianao koa mandray zany zany toerana zany matimaty fatany ianao rainao nanao zany plasy zany fa mateo anao na vitanidina anakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena maro ny aoso azy za raha ohatra ka tena nidina anakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny résultat tsy anotaintsony le olona ary afaka mifahotana de tsy mahay manotaintsony raha izay de lozika nidinana makety fa le anareo tena tsy izy mihitsy ianareo de navelonareo hoe zay nat hoe mpisantoka iny jesosy satria zay miaraka am mpanota tsy ila ny atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny loanao nampanota azy fa iaosoa kosa tena marary mihitsy ny izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amy mihitsy izy efa zay na tonga anazy nidina tety ary zay le tena iaosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fereny ianao amin'ny azy ao amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena iaosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalalana azy na izaniza zany mpanota de tsy nahita an'io iaosoa io tsy mahalan'io iaosoa io mantsy le tena andriamanitra maro le anareo zany tsy izy daholo zay anareo rehetrarehetra any na izaniza andriamanitra tsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo aminareo ny mamarina zao iaosoa azy dada iray iava zao hoporofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny fitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny iaosoa ato amin'ny andinin'ny fahafilo izy amin'ny andinin'ny fahasivy aloha vaketsy io ny andinin'ny fahavalo ho anareo zay mpanota de mbola meko anty teny ty izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a manota hatramy voalohany zay ny meny anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasyny devoly tsony aza mety mipetraka ao plasyny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny iaosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zay soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devolo ny dadanao zany io le tenen'ny iaosoa hoe devolo ny rainareo satria nareo tsy mety mihainy ny teniko ho anareo zay tsy mety miaina zao hoe afaka mifahotana zao ary tsy inonareo zany devolo mihitsy ny anao matono manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao jauna 8 43-44 no vaketsika zany jauna 8 43-44 le olona tsy mety mihaino ny teniny iaosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de teny valy teny mena anareo na hoana no tsy azonareo ny teniko na hoana no tsy azonareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mihetrirehetra fa avy any amin'ny devoly iny ianao izy ny teny andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy iaosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny iaosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo ijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetrrehetra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritreritra ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha hovonona ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amonanao ny tanjona fitapitany ianao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjo anao nefany andana ny mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby iny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasadrokany iaosoa mampianatra momba ny iaosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natombavanay manatona ny iaosoa manatona ny iaosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny iaosoa didiko ny fanahnareo mivereninareo any amin'ny iaosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny ziady am'izay nareo miverena daholo nareo aingana aza manaiky oetiny vatana makany amin'ny fahavereziny io ny tanjony a mandrenesinareo ny feno ziady azy ao vonjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina am'le mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly tsony vonjeo ny fanahinareo
zareo ange ny atsarana ny tenen'ny Yehosoa am'izay tao ny 5 ato zareo nge ny amin'ny Jaona voalohany atoko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Yehosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy. Jaona voalohany toko 7 andininy 7 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao tany de tsy manota nefa nateraka io Andriamanitra io satria ny voly mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany le tena Andriamanitra tena mary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zay le tena izy zay ato amin'ny Yehosoa ihany ny olona ny tsy mahay manota intsony rehefa mbola sy tonga amin'ny Yehosoa izy de mpanota izy. Lozika be zany rehefa mbola sy tonga amin'ny Yehosoa ianao de tsy maintsy mpanota ianao ary raha milaza anao fa tsy mpanota nefa ny tsy atao amin'ny Yehosoa de mpandainga ianao fa ny atao amin'ny Yehosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Yehosoa izy de afaka ny fahotany de tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana larana manaraka indray tsika de larana fahenina fa zay aloha ny amin'ny androany zao tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika bra saotsika etra samotonga soa aty amin'ny Yehosoa tena faly zay ady mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanity lanta dao lange ny fananareo zay mandray tahiny Yehosoa daholo nareo. Dada malay avao voninahitra ho anao mandrakizay zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay misandrada any amin'ny avo indrindra efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny atsarana foana de ny atsaranao sy ny asoavanao misandrata any amin'ny avo indrindra dada malay avo azy efa any amin'ny avo indrindra voninahitra anao mandrakizay da io ny teny rehetra hitondra soa am'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana am'izay rehetra mandeha da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao dada malay avo ary amerina ny fanahy rehetra zay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitylanta voninahitra anao dada malala matoky afefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isam-batan'olona hitodika ho any aminao indray voninahitra ho anao dada malay amin'ny anaranao Yehosoa nanaovana samy fampititsy. Halleluia amen. De mirahasotsika rehetra ho tainao soa ary ny fanontania zay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarana teny dikan'izay de ataontsika eo amin'ny larana fahenina satria mbola mitoy le izy de amin'ny fahenina am'izay tsika mametraka fanontena daholo de mirahasotsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika veloma tomboka.